raha eo misaotrany amin'ny teny androany misaotranao ray fa navelanao isary zao teny zao androany zay tena nampiny olona hianatra koa ny fomba fitarihan'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ina zao no mampahery fa fampatsiahivana tsara zany. Fianarana mandrian'Andriamanitra zany. Mila mianatra fomba mitsara ianao ny amin'izay mitranga amin'ny fiainanao anaty ao, ka raha tsy manam-piadanana ny amin'ny zavatra iray ianao, dia fa mahatananao anao vetrany zany fa mila miverina ianao na ianao mila miandrina mbola mila fahalalana hafa avy amin'Andriamanitra. Na raha misy zavatra tsy mety, firy aminareo zao no efa nanana akanjo izay totery loatra. Eny ary ratsy zany fa ny isan'ny tena halako dia manao jean izay mamatotra ny tongotra. Nareo ve fa nanao ndreny jean ndreny dia toy ireny vao fatopatotra ireny ianao zany tena tsy androko mihitsy e. Tsy androko izay ahitana toerana ny asoranty aingana. Ary tena lazaiko anareo fa satria arakaraka ny fahalehibeazako no tsy dia aniriko anao fitafiana izay tsy mampahazo aina. Fa hitako hoe misy ifandraisany ihany zany. Rehefa lehibe ianao mihamatotra ao amin'Andriamanitra, izay no mampihena ny hiazonanao fanaovan-javatra tsy mampetipety anao ao amin'ny fanahy satria hainao fa tena tsy ho mety izany. Marina dia raintsika Andriamanitra. Aleoko koa misy vondron'olona maro tezitra amiko mihitsy satria nanao ny tsy taminy raha toka izay no manao eny amin'Andriamanitra ka azoko fiadanana sy mahamety ahy. Satria hitanareo na tiana na tsy tiana na tsy teo ratsy-saina na tsy malala fomba ny amin'ity fa amin'ny ankapobeny rehefa te hampanao zavatra antsika ny olona dia ny any amin'ny tombotsoany. Ary tsy tena misahirana amin'izany akory azy izy. Fa Andriamanitra sahirana aminao. Izany hoe zaho mahita olona betsaka mandry avy amin'Andriamanitra mikasika izay tokony ataoko. Raha vavy Andriamanitra ny teto aminay fa tokony tonga anao conférence teo ianao ia hoe mila miteny amiko izy satria tsy mbola henoko izany. Nandria fa tokony hanitatra ny fandrarahako. Anao izay antsony aho ataoko dia izay ny tena endreketako. Dia avy eo hanana fiainana tsara mba hahafahako miala sasatra. Sy hana fotoana lava. Izay ny zavatra lazainy ahy. Zao, haitsika fa mandry avy amin'Andriamanitra ika fa jereo ianao. Zany nanery ato aloha satria nisaina foana hoe ry olona dia ahoana raha nandry avy tamin'Andriamanitra zareo. Ahoana raha tena nandry tokoa zareo za tsy tiafoin'Andriamanitra. Azonareo ve mahala n'Andriamanitra fa miteny ny olona ny tokony ataonao zany. Afaka matoloranao saina ve tsy aza mba manontany ihany amin'izay tokony ataonao za koa aza mba mieritreritra zavatra ataoko zao. Tsy mifandany zany mazava ho azy zany hoe sika manolo-tsaina olona dia manome teny mpahendrena olona sika dia manome teny manoro hevitra fa rehefa resaka zavatra manokana eo amin'ny fiainanao tahaka ilay olona manontany zavatra mikasika ny antso teo amin'ny fiainany sy ireo zavatra samihafa koa izay nitranga teo amin'izy ireo na ireo zavatra noverin'izy ireo fa efa reny. Za zany vao 10 minitra no nalala olona. Dia hoe anao tsy famarinana aminao raha vao mamaly zany satria tsy tena lala firy mikasika anao koa raha dihitra misansady ve. Hitanareo zany ny fotoana tena ilayntsika fianarana ny amin'ny tarihan'ny fanamasina ny tenantsika dia hitanareo zao amin'ny ankapobeny ny fomba tokana izay ianaranao ny fomba fanaovana ny mety dia ny fanaovana antsoina vitsivitsy. Amen. Eny ary zao loha matavy sy fanamahi. Profesora ray tao amin'ny fianarana isan'ny lehibe indrindra any Amerika nanontany hoe nanina ny mpianany no nitambatra hevitra ray. Na andre olon'Andriamanitra mahafinaritra izay atao hoe Ravi Zakariasy, haiko izay tantara izay satria efa atao amin'ny programa teleko voaingana. Dia izy hoe tonga tany amin'izany fianarana zany izy, isan'ny tena fianarana lehibe io zany. Dia nanao fampianarana tamin'ny ariva izy hoe nahoana Jesosy, nahoana ny mila azy sika. Fa dia tena feno hipoka tanora ny efitrano tao amin'izany fianarana izany. Mbola nisy olona maro tsy tafiditra fa tena milala tsara ny sasany dia sasany nanao izay anakekezina mba hinoana. Dia indray tamin'ireo profesora teo dia nanao tamin'ny Dr Zakariasy izy hoe maninona no asarotana be ohatr'izao ny hanomezana zavatra andry ataoko izy reto amin'izay tsy isy dikany akory fa maninona izy ireo no mifanisika andrianao resaka ny hoe nahoana no Jesosy dia izao no zavatra lazainy ary hitako fa tena zavatra fototra zany. Mety ny sainy foana no fenonareo fa namela ny fanahy ny foana nareo.
Ny loha matavy dia ireo olona izay manana na mihevitra fa manana fahalalana maro izy. Dia lasa toy ny firihariana ho azy izany dia mampisaina azy matetika fa tena mihoatra noho ny olo-kafa rehetra izy. Fa ny firihariana ara-panahy koa no tena ratsy indrindra izay mety ananantsika. Izao haiko sy takatro tsara io boky io, ka aza manao izay anazavana any amin'izany. Izany izao dia toetra ratsy. Isaky ny misaina isika fa tsy misy zavatra hafenarantsika tsony dia tsy mila mandre izay zavatra ho lazain'ny olona antsika tsony sika fa hoe efa haitsika daholo. Tsy misy olon-doza tahaka izany hoe mahay ny zavatra-drehetra. Izay olona mihevitra fa mahay ny zavatra-drehetra hoe izy tsy diso mihitsy, izy tsy mba miteny izany hoe tena diso, izy tsy afaka mihaino izany, tsy mba afaka manetry teny izy, dia tsy mba olana fotsiny za fa tena olana mampidi-doza. Ianao no mametraka ny tenanao tsy azo ampianarina raha manao izany, ary tena toerana mampidi-doza mihitsy. Amen. Ny fahalalana dia tadavina foana, fa karazan'inona ary no mba ho tadavinao? Amin'ny Efesiana 1:7-10 hatramin'ny 7-10 za ihany entan'ny izany aminareo fa tsy andeo-vakitsika daholo izany. Paoly nivavaka ao an'ny fiangonana, ary tena tiako ty efa nanao fampianarana tamin'ity dia hoy izy hoe nivavaka karazana zavatra telo izy hoe mivavaka mba anananareo fahendrena sy fahiratana fanahin'ny fahendrena sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Ka raha tia halala zavatra ianao, fantaro Andriamanitra. Fantaro izy, tsy ny momba azy ihany fa izy mihitsy. Fantaro manokana izy dia hoy izy hoe dia mivavaka mba ahalalanareo, ny antsonareo, ny amin'ny lova izay anananareo ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ny saina mikasika izany aho tamin'ny maraina. Ny lova nge dia hoe misy zavatra natolotra anao efa nomenanao izany. Mba hananantsika hevitra ve ny fananantsika ny fahasoavana tsy mendrika antsika izay natolotra Andriamanitra. Voavela ny fahotantsika isika ny vela mandrakizay, sika manana fahafana mijoro eo anoloan'Andriamanitra, manana fiadanana, manana fifaliana, manana fanahy-masina, miaino anatintsika ao, manoratsika sy mitarika antsika. Izany hoe afaka mitohy dia lasa dia lasa dia lasa dia lasa dia lasa dia lasa. Paoly nilaza hoe mila fantatrareo ny lovanareo. Hitanareo afaka manana fahalalana ao an-dohanareo fa raha tsy hainareo Andriamanitra ka tsy hainareo izy nareo amin'ny Kristy dia tena mety olona mahay be ianao fa tena mahonena. Amen. Ny olona dia lehibe rehefa mianatra hitako fa tsara ny fianarana, afaka ianarana daholo izay tianao amin'izany fa aza velo lasa firihariana izany amin'ny fiainanao izay manomboka heveranao izany hoe satria ianao mahay an'ity dia mahay andry dia ianao nahazo diplôma 2 na 3 dia ianao mahay blablabla ka izao ianao mahay mihoatra ny olo-kafa rehetra dia izany manaonao amin'ny toerana izay tsy hanonany olo-kafa ntsony. Marina rehefa mahay hatreto ianao, raha tena ny fahalalana marina izany no ampiatrehany izany anao kokoa foana. Dia ny zavatra fahatelo izay nilazainy fa tokony ho haintsika dia ny ahalalantsika ny hery izay natao antsika amin'ny mahampino an'i Jesosy Kristy atsika, ka misy ny zavatra tiantsika ho fantatra. Be be ny zavatra tiantsika ho fantatra. Za tia mianatra zava-baovao, za tia mijery documentaire sy ireo zavatra mampiana-javatra dia tia mijery documentaire mikasika ny fanjakan'ny Biby satria zany zao dia tena gaga amin'ny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra sy ireo zavatra samihafa rehetra nataony. Misy zavatra ao amintsika izay te hitombo sy te hianatra, fa mila maka antoko sika fa tena mianatra zavatra izay anampy antsika mihitsy amin'ny lalan-davitra sy anasoa antsika. Korintiana 1:9-2. Tokony ankina amin'ny osotr'Andriamanitra foana isika, mihoatra ny fiankinana amin'izay zavatra haintsika. Za mahay mitory-teny zao fa efa nanao izany eny amin'ny 30 taona, fa miankina amin'ny osotr'Andriamanitra satria ninona haiko raha tsy miaraka amiko izy tsy misy dikan'izay haiko. Korintiana 1:9-2. Eo zareo dia miresaka loha hevitra manokana izay ny fahamaliana mikasika ny andron'ny Paoly, izany hoe mahazo mihinana hena izay naterina tamin'ny sampy ve zareo? Sa tsy mahazo mihinana io hena naterina tamin'ny sampy io? Fa hoy Paoly hoe raha manana finoana ampy nareo dia ho nahalala fa dia resaka adalana fotsiny ihany ny resaka sampy, ka izay sakafo rehetra aterina amin'izany koa dia tsy ho voaloto, tsisy dikany. Hoy izy hoe raha tsy manana finoanany amin'izany nareo dia aza mihinana fotsiny satria tsara koa ny manana fisainana madio mihoatra ny fanaovana zavatra izay ampatsiaro anao meloka avy eo. Ka dia tena ny fanditra sy ny famaly mikasika izany zareo fa dia izao no lazainy Paoly, raha ny sakafo atena amin'ny sampy sika rehetra mahay fa samy nanana fahalalana sika mikasika izany resaka izany,
fa tsy ampiany zany ny fahalalana miteraka fieboebona ho an'ny olona. Firy aminareo zao ny mahalala zany hoe mieboebo zany. Za mbola tsara no ianao, za mbola mahay no ianao. Aza manao zay ampianarana izany. Raha vao tsy ataonao ohatry ny fanaovako azy zany dia diso. Mahatonga azy ireo mpieboebo sy pireare mihitsy zany. Fa ny fitiavana, fahalemena sy ny fahatsorana ary fanolorantena mivelatra sy manangana ary mampahery mba hitombo ho amin'ny fahafenony. Ndao jerena ny 1:2. Fa raha misy manao azy alala zavatry ny lanitra tsisy fitiavana dia tsy mbola mahalala na mafantatra na matakatra arak'izay tokony ho fantany akory izy. Azonareo ve ny zavatra lazain'i Paoly? Ninona zavatra ianareo eo? Tiany tena tsara ka tandre misoadino. Na manahoana mety ho fatra n'izay aintsika eo dia za koa miresaka amin'ireo olona izay mijery tele. Za tsy miteny amin'ny olona izay tonga eto ihany. Izay rehetra mety ho fantatrao eo. Miresaka aminareo izay rehetra mety ho ainareo eo. Takatrareo ny fitiavantsika miteny olona zavatra haintsika. Zao hitako hoe ny atsasaky ny fotoana rehefa miresaka sika dia tiantsika angina ny olona mba ilazantsika izay hevintsika. Fa lazaiko anareo zaiko za zany aloha za. Hitako hoe ka nini averinao hainao vona venareo. Raha tsy mandeha amin'ny fitiavanareo dia hoy ny Baiboly hoe tsy mahay ninnininy ianareo. Tena tiako zany. Tiako zany. Angony daholo izay fahalalana tadavinao. Fa nano antoka koa fa ianao dia miankina amin'Andriamanitra. Hitanareo zay zao manana piasa maro amin'ny asa fanompoana Joyce Meyer ary. Tena nianatra ireo sady marantsaina. Ireo resaka solosaina ankehitriny sy ny teknôlôjia tena zavatra mahagaga mihitsy. Tsy haiko hoe inona no ataonay raha tsy manandreo departement ireo zay ho antsoina rehefa mikorotana sy tsy mandeha ny zavatra rehetra. Dia mila olona ohatr'izany sika, mila olona tena piasa sika. Fa hitanareo zao, efa niresaka tamin'ny mpiara-miasa rehetra any amin'ity. Tsy tiako hiankina loatra amin'ny teknôlôjia zareo. Fa tiako hiankina amin'ny osotry ny fanahy masina hanampy azy ireo alalan'ny fomba fiasan'ny teknôlôjia. Hitanareo zao, isika manana toerana mahafinaritra dia mazava ho azy ianareo hoe fiangonana Laikody ity dia mahafinaritra dia tena mahafinaritra tokoa zany fa na dia mandeha any ivelana sika zany hoe isika afaka manova loasa. Ilay toerana tsy dia hoe tsara jerendreny ho lasa toerana mahafinaritra satria isika manana fitaovana mahafinaritra, manana jiro mahafinaritra, mananantsika daholo zany, manana machine entony isika dia manandretra. Eo daholo zany dia misy jiro manjelatra sy miloko. Hitanareo zao, tsara daholo zany. Dia manana magazina tsara isika, manana site web mahafinaritra ihany koa, dia manana programa tele tsara koa isika. Fa hitanareo zao raha tsy manana ositra Andriamanitra tsara isika, tsisy dikany daholo zany rehetra zany. Zany tsy midika hoe tsy tsara manao zany fa tiantsika ny maneho atsika amin'ny fomba izay tonga ny olona hijery zany. Dia za koa tsy misaina hoe isika zany tehatra fotsiny amin'ny hoe izao efa vosotra ka tsy maninona izay mety ho endriky ny rehetra eo. Tsy za tsy manaiky izany. Fa lazaiko dia hoe tsy afaka miankina amin'izany isika. Mba hainareo nanomboako. Ny fisehoana tele nataoko voalohany. Tena ho tapatsinay nareo raha mahita izany amin'izao. Hainareo natao lafika sary taoriana tao. Lamba dosy fandrona mangamanga izay. Dia caméra ray ihany. Izao efa tsy haiko intsony hoe firy monisany ato. Izao misy amin'ny tady, amin'ny poteau, dia mihodina, dia miantona, endretreny. Taloha caméra iray. Dia tanaty efitra izay tena iva kely ary ny sasany amin'ny tafo aza milatsaka amin'ny tany. Dia misy ilay fil mandehandeha sy ilay rideau manga ny dosy. Miantona eo aoriana eo dia rideau anankiroa moa ilay izy dia mbola mizara roa zany. Dia nagrafena mba hitambaran'izany ho ray. Fa mbola tsaroko foana izay nampianariko tamin'izany. Ka rehefa nandeha tele zahay izany no isan'ny voalohany programa. Dia hitanareo zao, nahazo anjo 520 tamin'izany andro zany dia hoe maty dia ho any an-danitra. Tsy nanany amin'izay jiro na izay font eo na ny zavatra hafa. Haiko fotsiny hoe nosoran'Andriamanitra zany sady natsoiny ka dia nanampy olona maneran-tany amin'ny alalan'ny tele zahay. Dia jereo any satria tia hanampy anareo zao, ninona tsy hanananao? Ninona tsy hanananao? Rehefa manana an'Andriamanitra ianao dia mbola manana mihoatra ianao zany.
Zany zao ary tian'Andriamanitra iny zany nao ary efa tena inona tokoa zany dia anao dingana amin'ny zavatra ianao ka de tsy atao atrafoana sa hoe mbola anao tisondray fa ilaza zavatra aminareo ary mety ho leo ty zavatra ty nareo occupé Andriamanitra mbola josindray hitanao nanandralay zavatra tenenao fa mbola tena ohatrany mbola tsy haiko le izy zany hoe namindra de niezaka nanao zavatra fa tena ohatrany tsy haiko tsara mitranga amindrehetra zany ndrehetra efa tsy hainao ihany ay ve ka eny ary tena ohatran'iny foana izy amiko fa ny lohako koa natsopy to am'le izy de to lasa eny ary ka tianao ameriny zany ndray dia tsy apitra ny lohako ao zany mila mandeha am'izay ianao haiko fa ianao tena eny ary veloma marina misy malala zay resahako ve zao aza mba metehatra amin'ny fahalalanao mabolana fatelo andiny fadimy tramy fafito tena tiako matoky an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao manaiky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao efa ny andalana voalohany amin'ny 15 ny tena tiako aza manao anao endry hitanareo zany rehefa mihevitra fa tena mahay zavatra rehetra de tsy mangata zavatra amin'Andriamanitra tsony dao mba tsy atavy lo fa mahifanahy tian'Andriamanitra atavy ny fanahinao de manana soratra masina de soratra masina soratra masina fa koa zay miresaka ny mahatsara ny fananany fanamatavy marina mirakely amiko vetivety ange Salamo 1:1 andininy 7 de nyteneny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina iny ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny hevitra izy namonjy azy tamin'ny tanany mpandrafy izy ary nanavitra azy tamin'ny tanany fahavalo de nosarona ny rano kosa ny rafiny ka tsy nisy niankana na de ray kory azy zany tena fandresena de nino sy natoky azy netehatra tamin'ny teny ny Israelita ka nirany fiderana azy fa nalaky nanadiny ny asany koa izy ireo impiry mosika ny manao an'izany nalaky nanadiny ny asany izy ka tsy niandry ny saina atolony efa tsy miandry ny dravitr'Andriamanitra sika mahivelarany fiainantsika de latsaka ao amin'ilay zavatra andresako maleriva manao ny asan'ny nofo mihoatra ny fiasana ny asan'Andriamanitra tsy miandry ahitsy izay lazain'Andriamanitra sika zay vao mba hanao izay lazainy fa manao izay haitsika sika de miandrandra'Andriamanitra hitasy ampiasa zany fa fatrapily izy tany anefitra sady naka fanahin'Andriamanitra tamin'ny filan'ny nofony maro tany an-tany foana de natiako zany de nomeny azy zay nylainy kanefa nampahiaziny kosa izy ireo tsy nana fanamatavy ireo zany fa fanamahi ianareo nahoana satria zareo nihevitra fa mila zavatra tamin'izany de nasony zareo zany de nasony foana mandra-panomezan'Andriamanitra izany azy ka rehefa azony zany de hitany ray to tsy tia indray le tena tadavina fa misy olona vetsy zay efa tena nanao ndrehetra mihitsy nanosika de namadika de nanodina de nampiasa mandra-pahazonao zay nylaininao tamin'ny aranofo fa tsy natolotr'Andriamanitra zany de azonao zay nylaininao fa rehefa avinazy zany ao de ianao hoe more olona tena tokony hainao an'Andriamanitra ka inona no niefaranao tsy hoe ratsy saina azy ao fa manana lomatavy ianao fa fanamay kely miverinao fa ainao ny tokony atao de tsy niainao an'Andriamanitra rehefa milaza hoe ianao za koa isan'izany everitsika fa mandriavy amin'Andriamanitra sika nahoana satria ilaitsika zany ilaitsika fa ianareo nolazainy Salamo 7:15 dao to ambony de jerentsika zany fa tena mahafinaritra soratra masina io Salamo 7:15 fa za kosa de ao ka hitantavanao amin'ny fahamarinana fa itsiny marina fahafana mijoro eo aminao ao ka niendrikao no ahafapo raha mifo de anana fifandraisana tsara aminao ao ainareo ny zava-mitranga rehefa manana fanamatavy nareo ho afapo tanteraka de ho faly koa
ary vokatra zay nananao anaty zany tsy vokatra zay nataonao na zay tsy anananao amin'ny natiora fa noho izay efa nanananao sy ilainao ao anaty ao manafana matavy ianao ny marina misy mbola makisoratra masinao aminareo de salamy 7:15 toy ny vokitsoka sy tavy no afikisan'ny fanaiko ary amin'ny molotra falifaly no iderany vavako anao hitanareo rehefa manafana matavy ny olona de afaka inono mivoaka avy amin'ny vavany zany satria tsy migonongona sy mitaraina foana de tiko de tiko hitanareo nisy fotoana tamin'ny fiainako nandalo le hoe tsy miraharaha zay mitranga eo fa tsy afa-po fotsiny tena fotoana lava zany tena fotoana lava tamin'ny voalohany vao nivady zay izy Dave de mba niasa fa tsy faly mihitsy de hoe raha mba tsy miasa zao ka de niala tamin'ny asa de nevitra indray hoe tena tsy tiako zao ka de lasa tapakandro de tsy nety koa zany de ianareo ny tena fotry zany rehetra zany tsy nisy nafa-po mihitsy satria tsy nanafana matavy de miezaka miazo n'izay zavatra matavy foana ianao sa tsy zany manino ianao no mandany volanao isay hafa 5:12 nahoana nareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky miaino de miaino aka hano zay tsara de aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanainareo zay tena loharanom-pifalian'ny fanahy anome ohatra anareo mety ilaza aminareo hoe eny ary manana reto karazam-pampianaran-dreto zay misy CD ary koa DVD de ireo boky sy fianarana ditanareo $500 ny sasany zao tonga de isaina avy hatrany tsy matany $500 amin'izany kanefa nareo misakafo de mividy hamburger matavy misy fromage ny rehetra hafa de milkshake chocolat de manambatra zany rehetra zany de rehefa mivoaka ianao de mividy kavina hafa tournevis na zay hafa koa zay tsy tena ilainao akory hitanareo isika mandany volantsika fa tsy tiatsika laniny zany matetika amin'ny zavatra zay tena mety hanova ny fiainantsika ohatra ny tena manahirany zany tsy zany ary ve ny fotoanatsika ina no ataontsika amin'ny fotoanatsika matetika de lantsika fotsiny zany fa raha mba ataontsika anaty zavatra zay mba mamovoky kozy zany manaova zavatra ao anao karakarao ny tenanao mankalazany fiainanao fa nananao antoka koa fa manao zavatra ao an'olo-kafy ianao satria ianareo zay mitranga rehefa manao ny olo-kafy ao falinareo de mahazo fanamatavy teny zany mihitsy misy zavatra mitranga ao anatinao ao rehefa mitaha olo-kafy ianao zay manome anao fanamatavy zany ka na de mitahy azy ireo azy zany de mahitsy manao zava-panao anao koa zany de tsy takatrao na araka ao loatra ny olona ty tena mahifanahy isay hafa 10:17 tianareo ty zao ataovy ambony eo tia mikasika ny ositra sy ny fomba fanimbaniny zioga fa hitanareo zao ny dika teny hafa manao hoe ny ositra ny matavy ary amin'izany andro zany de ho afaka eo atsorika ao ny entany ary ny bao fitondrana ho afaka amin'ny vozonao ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny eo lazainy hoe atavezana ny dika teny sasa milaza hoe vokatry ny ositra ka miteny ny olona foana zay hoe satria nareo mipetraka eto amin'ny ty tontolo ny ositra ty ny zioka ny fatorana de sona hiala aminareo zao voalazany fa ny zioka de simba vokatry ny atavezany fanahy ka hitanareo ny tiako lazaina mila manana fanamatavy zany sika mba tsy hanana ny devoly fatotra zonana tsika amin'izany tsy ananizina de ray aza ahafany manodidina an'izany satria matavy loatra ny fanahytsika de lasa hoe hitanareo zao raha manana karazana fatorana betsaka fiainanao ianao de tokony tohizanao matavy ny fanao de atavy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanatrehany sy manao ny zavatra tian'Andriamanitra ao ataonao de tsy mila mitolona amin'izany fatorana zany tsony de tsy ela ianao de tena lasa de lasa daholo zany satria tsy voatanan'ny devoly mihitsy ianao